dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Ilao zavatra rehetra hivavakisika. Jehovah Andriamanitra ray misaotra anao izay no ny haben'ny fitiavanao sy ny famorontonao. Na dia manoloana ny toejavatra mitranga manerana ty izao tontolo izao ty. Miatraika amin'ny firenena, amin'ny tokantrano sy ny sambatanin'olona. Mbola ny famotram-ponao mbola antony mahavelona anay. Ary tsy mitsahatra ianao tompo maniraka ny mpamponao mba hitondra fampahirezana, satria izao toejavatra mitranga izao tsy zava-baovao fa zavatra efa nambaranao mandrakariva tao anatin'ny teninao fa mialohan'ny hatongavan'i Kristy teny amin'ny ramalanitra tsy maintsy misy ny fahoriana izay tsy maintsy andalovana. Ary izany rehetrarehetra izany dia tsy hitondra fandringanana fa mba ho fampimanana ny isam-batan'olona tsirairay avy anaky ny fepetra izay apetraka ao, mba tsy hiorina amin'ity zavatra mandalo ho levony ity, fa mba hatonga ny isam-batan'olona ho tonga amin'ny fanoloran-tena tanteraka ka hevitra ny fiainana mandrakizay. Na dia ao ary ny loza maro isan-karazany ambaranao dia misy mandrakariva ny fomba izay ataonao hamonjena izay rehetra mahatoky ny teninao. Ary ny antony iantsonay ny anaranao dia mba ho isan'izay hovonjenao izay. Matoky sy mino ary izay fa fanahy masina dia asa mandrakariva mba hatonga anay hanina ny fanetretena ka hiaino ary hankatony teninao ary dia ny voninahitra no maseho mandrakariva ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezana izao. Ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Fantatra fa mandalo toejavatra sarotra isika amin'izao vanim-potoana izao, ary tsy misy izay tsy mikaikikaiky ny isam-batan'olona, ny firenena ary ty izao tontolo izao ty mihitsy manoloana ny zavatra mitranga. Miafatra izay hoentina tsy mijanona fotsiny eo anivon'ny fiangonana, fa amin'ny vanim-potoana tahaka izao dia tsy mety amin'ny foham-panahy fa tsy maintsy mihaino ny feon'Andriamanitra ary dia hitondra fampahirezana tsy ho an'ny fiangonana fotsiny ihany fa ho an'ny firenena mihitsy, ho an'ny fanjakana. Ary raha mbola azo atao aza mba hipaka manerina an'izao tontolo izao ny hafatra izay hoentin'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy Andriamanitra mila voatsiary akory ka hoe ny kristianina irery ihany no tiana ho vonjena, fa ny andro farany tahaka izao dia andro hitsofan'Andriamanitra trompetra ho an'izao tontolo izao mihitsy, ka ho an'izay manatsofina ka mankatoa ny teny tapa-kevitra ny hiverina amin'Andriamanitra dia mamonjy io Andriamanitra io, miala ny ain'Andriamanitra mialohan'ny hataperan'ity izao tontolo izao ty. Ary izany indrindra no anambarana ny hafatra eto, satria tahaka ny matsiary ny tena izay nomen'i Jehovah ny Ezekela tamin'izany vanim-potoana izany, satria fantatra fa na inona zavatra atao ange ary tsy takona fiainana amintsika izany ny anivon'ny firenena aza miezaka amin'ny fomba rehetra, ny tompon'andraikitra rehetra mba hampitandriny ny olona manoloana ny loza izay mitranga, mba ahafahan'ny olona mitandry tena ka tsotratry ny valana retina. Ary torak'izany koa na dia ny mpanompon'Andriamanitra aza tsy ny tenako ihany fa maro no mampitandrina ny olona ary mitory fa efa tombotra ny fiavian'i Kristy. Ary ny fiavian'ny loza izay miatra manerina an'izao tontolo izao dia efa tronkaitra tsofin'Andriamanitra, fa na eo amin'ny sehatra ara-nofo na eo amin'ny sehatra ara-panahy ny zavatra manaitra dia misy foana ny mpaniratsira, misy foana ny tsy hino ary misy foana ny tsy ankatona. Kanefa izany rehetrarehetra izany tsy misakana amin'ny fitorian'ny filazantsara, tsy ho tanterahana. Ary toejavatra tahaka an'izany no nahatonga an'i Jehovah ny fidy manokana ny Ezekela 4 dia ny 19 ka hatramin'ny 15 izao no voasoratra hoe: ary hoy izy tamiko
ry zanak'olona maniraka anao aho amin'ny zanak'Israely aho, eny ho amin'ireo jentilisam-piodina izay efa miodina tamiko, izy sy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa mandraka androany, ary ho any amin'ny zanaka mafiandrina sy madipo no anyrahako anao ozy a, ary ianao anao aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah Tompo, ary na iaino izy na tsy iaino fa taranaka maditra izy dia ho fantany fa efa misy mpaminany teo aminy. Tsy misakana akory, ny tsy finoany ny olona sasany ny famarinana ny tenin'Andriamanitra dia ho ajanona ny afatr'Andriamanitra tiana ampitaina, fa eto dia na ny zanak'Israely na ny jentilisam-piodina ambarao ihany ozy na iaino izy na tsy iaino. Ary io dia amafisin'i Jehovah any amin'ny Ezekela toko fa roa amby telopolo, ny Ezekela toko fa 3:30, fa naterana ozy ny nanendrena ny Ezekela ho mpaminany, ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe ny 1 vakitsika, ry zanak'olona mitenena amin'ny zanaky ny firenenao ka lazao aminy hoe raha mahatonga sabatra amin'ny tany anankiray aho, ary ny tompon-tany maka lehilahy anankiray eo aminy ka manendry azy ho mpitily, ary hitan-draha lehilahy fa indro avy ny sabatra ka mitsoka ny anjomara ampitaitra ny olona izy, nefa tsy mety taitra izay mandre ny feon'ny anjomara, dia tonga ny sabatra ka mandripaka azy, dia eo andohany ihany ny rany. Nandre ny feon'ny anjomara ihany izy nefa tsy nety taitra, ho ao aminy ihany ny rany, fa raha nety taitra izy dia ho navonjy ny aina izany. Fa raha hitan'ny mpitily kosa fa indro avy ny sabatra nefa tsy nitsoka ny anjomara izy ka tsy nitairina ny olona, ary tonga ny sabatra ka mandringana olona ao aminy, dia maty ny eliny ihany izy, nefa ny rany dia adiniko amin'ny tanan'ilay mpitily. Matsiaro ny tena ankehitriny, manana andraikitra te hampita ny afatra, tsy ho an'ny fiangonana irery, fa ho an'ny firenena mihitsy, ho an'izay manatsofina ka afaka miaino, satria araka ny nambarantsika, ary Jehovah mihitsy no mahita an'izany hoe misy ange antokon'olona tsy iaino mihitsy, misy ny antokon'olona tsy ino mihitsy, na dia eo ara ny fipetra izay apetrako ny fitondrana eo amin'ny sehatra ara-panahy, na dia misy ara filazana, fa zao toe-javatra izao dia fampiomanan'Andriamanitra loza efa miatra, izay Andriamanitra tehiteny hoe antombotra ny fiafaran'izao tontolo izao. Misy mihitsy ara ny olona miteny aiza dia ampifanandrifina daholo amin'ny baiboly ve ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao, fa tsy takona fihinana amintsika, tsy resaka valana retina fotsiny ireny zavatra hitantsika tany Sinina ireny, mitondra-drano maro isan-karazany, ny trano mirehatra vetsy averoa, ny ady mitranga rehetrarehetra izay ohatrany mampivarahotsana miatra amin'ny firenendehibe ireny rehetrarehetra ireny, fa ohatran'ny mipetra tsofin'Andriamanitra, fa ny olona tsy mino an'izany rehetrarehetra izany. Rehefa nentintsika teto anisan'ny fitaovana anankiray tena asehon'Andriamanitra io toe-javatra mitranga manerana an'izao tontolo izao io, ny fiverenana ao anatin'ny fihiboha, satria tamin'ny farantsika dia niresaka ny raha vao misy ny fihibohana dia misy foana ny loza, zavatra roa ihany no mitranga, fa ny fihibohana dia fomba anankiray hoentin'Andriamanitra mamonjy ny olona izay manaky iain'ny feoany, fa izay tsy manaky ny feoany dia misy lozany metraika aminy. Hitantsika tamin'ny andro Noa any, hitantsika tamin'ny afatra tao Sodoma sy Gomora, izany toe-panahin'ny olona tamin'izany vanim-potoana izany izay tsy nahatoko mihitsy ny afatra izay nentin'ny Noa sy afatra izay nentin'ny Lota. Ary hitantsika ry Lota fa nisy toerana izay nitaritan'ny anjely azy mba hovonjena amin'io toerana io, hiboka amin'io toerana io, mialohan' izay andravan'Andriamanitra ny tany Sodoma sy Gomora, fa tsy nahatoky an'izany ny olona rehetrarehetra. Ary izany toe-javatra izany ihany koa mbola mipoitra amin'izao vanim-potoana izao, manoloana ny toe-javatra izay mitranga, ka na dia eo ara ny loza izay fa mitombo andro manalina, tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona, mini manampitsofina manoloana ny toe-javatra izay mitranga, ary izay indrindra no ampitandremana antsika sy ampaherezana antsika amin'izao vanim-potoana izao hoe
tsy tokony ataotsika tsinitsinina ny fipetra na dia aranofo ary apetraka ny fitondrana amin'ny fiiboana io fa hevitr'Andriamanitra tiany ahatongavan'ny olona ao anatin'ny famonjena. Marina fa mafy ny zavatra mitranga, marina fa miatraika mihitsy amin'ny fitadiavana, amin'ny sakafo hohanina, miatraika mihitsy amin'ny isa-tokantrano ny fahasahiranana maro isan-karazany. Kanefa velan'Andriamanitra hitranga izany satria ny tanjona an-kendren'Andriamanitra dia ny eritreretan'ny olona hoe araka ny tenin'i Jesosy hoe mo ny anina va mihoatra noho ny aina ozy. Fa inona moa ny soa azonareo raha azonareo izao tontolo izao kanefa very ny ainareo. Ny atonga ny olona hitododo hifikitra amin'Andriamanitra satria tsy ho mandrakizay ny fahoriana izay mianjady amin'ny olona fa vetivety fotsiny ihany. Ary io ilay hitantsika tany amin'ny bokin'ny Isaia 6:20 izay nazavaintsika tamin'ny farany teto hoe programan'Andriamanitra mihitsy izay ilay fiiboana izay. Raha iverenantsika vakina ny Isaia 6:20 dia ny 20 ny Isaia 6:20 dia ny 20 dia izao no voasoratra ao hoe mandehana ry olo kosa midira ao amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao ka mihere kely indray mpimasonja mandra-palasa ny fahatezerana. Ionona ihany ange ny fahatezeran'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra izay mitrangy ary noho ny amin'ny olim-bofidy noho ny amin'ireo olona izay tena tapa-kevitra hiverina aminy dia manjary mahazo sitraka eo anatrehan'izay ny ankamaroan'ny olona rehetrarehetra. Fa ny zavatra takian'Andriamanitra ho an'izay manatsofina dia izao hoe mirindrina varavarana ianao sy ka mihere kely indray mpimasonja. Izany hoe ao anatin'izay ilay fiiboan'izay takian'Andriamanitra anapaharetana ny olona, takian'Andriamanitra mihitsy mba anaraka ny fipetra ny vahoakany satria hamonjy izy eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany, tena hanafaka izy. Ary ny zavatra takian'Andriamanitra eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay dia mba hahatonga ny olona ho tafaverina ho amin'ny laoniny tanteraka, hahatonga ny olona tena ametraka ny fony sy ny fanahany amin'Andriamanitra satria io ihany ny lalatokana azahoantsika famonjena araka ny nambarantsika hoe na inona zavatra mitranga amin'ny vanim-potoana ka miezaka amin'ny herin'ny tena ny olona fa tsy mametraka ny fiainany eo am-pelantanan'Andriamanitra na dia ataoko hoe hita daholo ary ny fanefitra rehetrarehetra hoentina miady amin'ny valana aretina raha vao tsy ao ny fomban'Andriamanitra zava-ponjany rehetrarehetra izany. Ireo toe-javatra mitranga amin'ny firenentsika io mampisaotra an'Andriamanitra ange ny fitombon'ny olona sitrany fa kanefa na dia mitombo ary ny olona sitrany mbola misy ihany mitratra ny valana aretina. Tsy mametsiny hoe ireny olona tratra ny valana aretina ireny na ireny olona indosiny fahafatesany ireny dia hoe ireny tsy matoky an'Andriamanitra fa avelan'Andriamanitra hitranga izany mba hisaintsaina ny olona izay velona satria misy zavatra kendren'Andriamanitra ao amin'ny isam-batan'olona indrindra ho an'ny olona manamafo ka tsy manaiky ny fipetra rehetrarehetra petraka sy tsy mijery ny ampitso fa ny androany no hitany dia misy kofehy isotoman'Andriamanitra ny isam-batan'olona mba hahatonga ny olona tena hitady ny famonjena avy amin'Andriamanitra manoloana izay rehetrarehetra izay. Teny fikasana omen'Andriamanitra satria araka ny nambarantsika hoe ao anatin'ny fiiboana asain'i Jehovah mihery kely vetivety monja fotsiny ozy hoe mihere kely indray mpimatsomonja mandra-palasa ny fahatezerana. Efa misy teny fikasana tsara ao anatin'izay hoe tena tsy maharitra izy io fa saingy ilay fotoanan'Andriamanitra tsy andro ny zanak'olombelona fa ny zanak'olombelona dia tia no tanteraka androany ny androany ihany satria ny tanjona kendren'Andriamanitra dia ny tsy amikirantsika amin'ity tany fantalovany ity amin'ny zavatra mety ho levy mety ho amin'ity izao tontolo izao ity fa nijerevantsika ny fiainam-panahintsika fa na tiatsika na tsy tiatsika na ataoko hoe tsy mino ary ny olona hoe ho tonga fataperan'ity izao tontolo izao ity adin'ny olona fa ny fahafatesana ange
efa mariky ny fahataperan'ity zao tontolo zao ty ary iza noho ny zanak'olombelona afaka milaza hoe mahafantatra ny andro hafatesana tahaka an'ireo marary zay hoe tratra ny valanaretin'ireo tahaka an'ireny olona maty ireny tsy nieritreritra ankizy ary tsy naniry mihitsy no tonga amin'izany aretiny zany tsy naniry mihitsy no faty fa tapoka taminy nahatongavan'izany rehetrarehetra ny tamin'ny fiaina fa ho an'ny olona kosa zay mbola ao anatin'ny fahasalamana mbola afaka mirehary indraindray miny manentsy tadiana manoloana ny afatr'Andriamanitra tsy mino ny toe-javatra mitranga ka na inona tenen'ny olona hoe tsisy idiran'ny baiboly ny loza mitranga manerina n'izao tontolo zao azo azy ny any fa ny zavatra mitranga fotsiny ary zay no mahatonga ny afatra ao anatin'izao teny fampahirezan'izao hoe tsy matsindry ny teny ohatran'ny mahatsapa ny afatry Paoly apôstôly hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara araka ny afatry Jehova hoe raha naniraka mpitily Andriamanitra mba hitsoka ny trompetra teo an-tanàny ka raha tsy neny ny olona afaka le mpitily ny amindran'ireo olona reo fa voan'ny ataony le olona fa raha tsy manaiky kosa le mpitily zay efa mahafantatra ny marina hoe tsy maintsy ho tonga ny fandringanana kanefa tsy niteny izy dia ho adinina amin'le mpitily le olona ny rano mba anaitra ny olona ny rahan'ireo olona reo ary zay no mahatonga zao afatra zao tsy mijanona tsony eo amin'ny anivon'ny fiangonana ary tiana hipaka any amin'ny fitondrana any amin'ny fanjakana amin'ny firenena raha azo atao ary za mahatoky sy mino mihitsy fa tsy ny tena ihany no irahan'Andriamanitra amin'izany fa misy mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra manerina an'izao tontolo zao mba hipaka ny apodi-tsofon'ny olona ny afatr'Andriamanitra ka na ino ny olona na tsy ino indraindray mamperitreritra ange ny afatra apetraka Jesosy Kristy any amin'ny filazantsara io ny zavatra hitranga any aparana ozy dia mitovy ihany tamin'ny androny Noa sy tamin'ny androny sy ny fandravana ny Sodoma sy Gomora ny enana ny olona ny sotro ny olona lalao ny olona napakabady ny olona mandra-patonga ny vanim-potoana izay nahatonga ny safotrano sy nandringanana ny Sodoma sy Gomora kanefa ry Noa niain'ny feon'Andriamanitra ry Lota niain'ny feon'Andriamanitra tampoka tonga ny losa tsisy azon'ireo natao intsony satria efa tara loatra mifandraisana fanapa-kevitra ary zavatra tahaka an'izany ihany koa izy no hitranga any amparany ary tsy maintsy ambary zany zavatra rehetrarehetra zany tsika tsy atoky mihitsy fa natoriana ary zany teny zany tsy ny olona rehetra no andray an'izany fa isy foana ny mpaniratsira isy foana ny mpanevateva isy foana ny fanesoana fa tsy misakana ny fahatanterahany ny afatr'Andriamanitra tsy ho tanteraka eto amin'izao tontolo izao zany rehetrarehetra zany fa zay manan-tsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana amin'ny firenena satria tsy fon'Andriamanitra ho aringana ange ny firenena izy no nahary tongotra aman-tanàna antsika izy no nahary an'ity zao tontolo zao ty malahelo ny fon'Andriamanitra raha mizotra amin'ny lalan'ny fahaverezana ny olona ary zay no mahatonga an'Andriamanitra mialanenina mandrakariva maniraka ny mpanompony mba hitsoka ny trompetra manoloana ny loza zay ho avy satria araka ny nambarantsika hoe rehefa tonga ny fiboana tsy maintsy misy ny loza ary ny olona tsy afaka hiteny hoe ka tsy mahatratra anay zany fa saingy tsy mbola miatra amintsika le izy dia afaka miteny an'izany tsika fa rehefa tena mbiankoditra tokoa le izy ny atahorana so dia ho tara loatra ary zay nanaovana antso indrindra ho antsika fiangonana mba tsy hatonga antsika ho finonomononana satria fantatritsika fa ny lalan'ny fiboana zay efa niresahantsika teto hoe misy tomboka se jerevan'Andriamanitra ho amin'ny olona raha mijery fotsintsika amin'ny bokin'ny Eksodosy hidina zao ozy Jehova ka raha nahita ny raha eo amin'ny tolam-baravarana sy ny tatom-baravarana dia tsisy loza andringanana anareo fa andalo anareo fa andringana kosa ozy ny matoan'ny Egypta ary ny Andriamanitra ny Egyptianina dia otsaraika tsy afa-miala ny Egypta tsy hoe tsy tian'Andriamanitra ireo Egyptianina ireo fa efa nandre ny afatra izy fa saingy tsy mety nanaiky ny ainy satria tsy natoky fa maro ny eo Andriamanitra eo ary izy mieritreritra hoe zay tsy Jehova ny Andriamanitra fa zay manan'ny Andriamanitra diso hevitra izy eo anatrehan'izay ary toraka zany koa zao tontolo zao mety mieritreritra hoe zay tsy kristianina zay tsy mpivavaka fa rediredy ny zavatra teneninareo
fa tsy misakana ny famarinany tenin'andriamanitra tsy ho tanteraka zany ary nitoejavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao dia tena mampieritreritra mihitsy hoe dia mbola iny anampitsofina ve ny olona amin'izao vanim-potoana zao ka tsy anaja ny fepetra rehetra apetrak'andriamanitra fa tena aina miatra manaina izy ty ka na inona na inona zavatra nanantsika na volana arena na voninahitra tsy afaka tsika mihoatra ny fandaharan'andriamanitra fa mbola miala neny io andriamanitra io ary zay no mahatonga ny afatra tahaka izao tsy manavaka andriamanitra ny fiangonana rehetra tia ny hovonjena tia miverina amin'ny laonina ary zay tsy mahalala ampahafantariny marina mba andray fanapa-kevitra n'olo tena ho an'andriamanitra ka hitady an'izay famonjena avy amin'andriamanitra zay ary tao anatin'izay afatra tany amin'ny exodosy efa niresahantsika teto izay hoe inona le tombo-kase inona le famantarana le zanak'ondry tsy misy kilemazeny ronoana ny fahanginana ho sika zany hoe ao anatin'ny fihibohana zany tafasaraka amin'ny manodidina anao ianao zany hoe mitokamonina mitandrina sanatria an'izany tsy ny virusy hafa any aman'olona ny sindra ao aminao ka atratra mitokantraminao ny atonganao andiny teny eo amin'ny sehatra ra-panahy ka hiambina tanteraka heritreritra ny aim-panahintsika mba hahatonga antsika tena iondrika ao anatin'ny teny soratra masina ka ny ao amin'ny sehatra ra-panahy ihany koa ary mbola misy konge ny virusy ara-panahy zay anozongozona atsika tsy horenantsika ka tsy heritreretantsika ny fiainana mandrakizay ary ny tanjona kendreny ny devoly amin'ny vanim-potoana tahak'izao dia ny hahatonga antsika hivoaka tsy anaiky ny fepetra hivoaka ao anatin'ny fihibohana tsy andray an'ilay famantaran'ny fahangina fa ahatonganao irenireny ka ny virusy mivoivoeny rehetrarehetra hamely anao tampoka amin'izany vanim-potoana zany ary zay no mahatonga ny teny ny afatra hoe ao anatin'lay afatra tany amin'ny Isaia 4:20 hoe tena mihere ny raim-pimasomonja ozy Jehova mandra-palasany ny fahatezerana zany hoe mitaky faharetana ny fihibohana marina fa miatraika amin'ny tena miatraika amin'ny tokantrano miatraika amin'ny fitediavana fa zany rehetrarehetra zany avelan'andriamanitra hitrango zany mba tiany anehoana ny voninahiny ianao zay tapa-kevitra ny ankato io tenin'andriamanitra io ny tenin'andriamanitra zay izy tongantsika lesona dia ny Luka 4:20 satria izao toe-javatra zao tokoa dia fiandohan'ny fahoriana ozy ny lazainy eo amin'ny Luka 4:20 rehefa miandozany fahoriana zany satria ao amin'ny Luka 4:20 ahitantsika n'ireo famantarana hitranga amin'ny andro varana firenena mely firenena fanjakana hiady amin'ny fanjakana isy arety mandringana orohorotany amin'ny toerana maro isan-karazany ary zany rehetrarehetra zany ambaran'i Jesosy Kristy hoe raha vo mitrango zany dia vao fiandohan'ny fahoriana zany kanefa miteny toky apetrak'andriamanitra amintsika ampaherezana antsika manoloana izany mba hananantsika faharetana ao anatin'izay fihibohan'izay dia Luka 4:20 zao no tenen'i Jesosy Kristy raha vao miandoza ny zavatra zany ozy dia miandrandra ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo raha vao mitrango zany ary io le resahantsika hoe ny vetivety amin'andriamanitra atao tahaka ny amatonany amintsika isabatan'olona tsy raray avy fa raha tsy manam-paharetantsika dia tsy ahita an'izay famonjena sy fanavotana tian'andriamanitra ho tanteraha fa raha vao mitomboka zany fahoriana zany ary hitatsika raha tsika angamba no any amin'ny firenendehibe tratran'izany tondradrano maro isan-karazany orohorotany loza vetsy averoa ngamba efa tena potika ty nositsika ity fa maninona no angaran'andriamanitra ty fireneny ity maninona no angaran'andriamanitra zasy ianao zay afaka mandre zao afatra zao tian'andriamanitra mba igoka ny teny fikasany sy anamarina ny tenin'andriamanitra hoe efa nyteny izy raha vo miandoha zany zavatra zany ozy dia miandrandraka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo ary ery amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 9 ifonange ny zavatra mitrangy manoloana ny olona zay mandreny feon'andriamanitra ka mampita ny afatra ho amin'ny olona anao misehatra ranofo manao ezaka maro isan-karazany fitondrana ny mpitsabo ny manam-pahaizana ary le ezaka tsy ho an'ny tenany fotsiny fa ezaka mba famonjena ny firenena
famonjena ny sampatan'olona tsisy akijerevana hoe zao ny fironana na ara-politika na ara-pivavahana fa ny sampatan'olona tsy raray avy ny tiana ho tonga amin'izay fitandreman'izay satria tsy tiana ho tratry ny aretina tsy tiana ho lavo ny aretina kanefa zay le fanapahakevitra zay mampitandrina ny olona zay tsy miteraka fankasitrahana amin'ny olona sasan'izay mine manetsy tadiny fa miteraka fankahalana ary zay mihitsy mahatonga Jesosy Kristy teny tsy vemizay amin'ny sehatra rano fotsiny fa na amin'ny sehatra fitoriana ny filazantsara tahak'izao azy be dia be ny olona zay tena manevateva manesoeso tsy mino dia taka nytoetra ny olona tamin'ny andro Noa ihany tamin'ny safotrano taka nytoetra ny olona tamin'ny fandravana ny Sodoma sy Gomora ihany taka nytoetra ny olona tamin'ny Egiptianina tamin'izany vanim-potoana izany mipetraka ho Egiptianina satria mieritreritra fa maronisy mieritreritra fa ho afaka miloza dia tsy nino fa tonga tampoka nefa miloza tsisy azo natao na dia ao ara ny fonao omena mijery andreny olona reny satria izy tsy manaiky ny afatra zay nomena dia zao ringana ihany ary zasy ianao tsy tian'Andriamanitra ho ringana tian'Andriamanitra iorina tanteraka isika ny amin'izay le hoe famonjen'Andriamanitra angery olona ny fihiboany dia nandiny fa 7 ka hatramin'ny fa 7 amin'ny Luka 1:20 dia zao nambarany hoe ary hoalan'ny olona rehetra ianareo izy noho ny anarako nefa tsisy overina dia singamboly ray aza eo amin'ny lohanareo amin'ny faharetanareo no hatananareo ny anareo zay araka ny resantsika hoe tsy maintsy toriana zao satria ny tanjona kendrena na dia eo raha ny fanasoketana na dia eo raha ny fanazimbazimbana na dia eo raha ny fankalana mitranga manoloana ny afatra zay ampita amin'ny olona mba hitandreman'ny tenany mba hamonjena azy na dia tsy anaiky ara-ny olona na dia tena hoe hoalan'ny olona rehetra noho ny anarako izy Jesosy Kristy mitoky omenantsika ihany koa dia zao nefa tsisy overo izy na dia singamboly ray aza eo amin'ny lohanareo toko omen'Andriamanitra zany ary fanatanteran'Andriamanitra ny teniny hoe tena nihere nyray ny mpimaso fotsiny mandra-palasa ny fahatezerana tsy ho mandrak'izay io zavatra mitrango io fa hamindra fo Andriamanitra kanefa dia ny lalàna ao anatin'ny fihiboana ny 7 amin'ny faharetanareo izy no hahatananareo ny ainareo amin'ny faharetana mila manana faharetana amin'ny fahanginana mila manana faharetana ao anatin'ny fihiboana ary araka ny resantsika hoe ny fihiboana dia fotoana anankiray zay tena hitokananao manokana tafasaraka amin'ny manodidina anao ianao ary tsy mihainohaino feo hafa fa mandiny tena miaro tena manoloana ny fahavalo tsy hitamaso zay mamely amin'izao vanim-potoana zao kanefa tsy afaka ilazitsika fa raha miditra ao anatin'ny fihiboana tsy hamely ny fahavalo fa araka ny fanambarantsika teto hoe io fihiboana io koa tena tiany devoly io ary eo indrindra izy no miditra an-tsehatra anozongozona atsika satria nitanjona kendreny dia zao ny anozongozona ny finoantsika ny tsy anajantsika ny fepetra atonga atsika hivoaka ka hifanerasera ny fahavalo ka raha tsy mitandrina tsika mety mihiboka ihany tsika fa mivoaka satria mihaino feo hafa satria ny fihiboana fitokana monina dia zao tsy vitany hoe ianao fotsiny mitandrina ny tenanao tsy ho tratra n'le virus fa mitandrina koa ianao ny sofinao satria misy tena ho tonga zay anozongozona ny zavatra efa tena nireanao anozongozona ny finoanao hoe anka tena tsy misy dikan'izao fihiboana zao ary tena ny zavatra kendreny dia zao tena kitihany any amin'le maharary ianao ianao dia rehefa tena tsy manana faharetana ianao mivoaka ianao satria mihaino feo hafa ary hitantsika zany tamin'ny andro zay tena namononan'i Jesosy Kristy tsy olon'olom-pona nge no niresaka tamin'ny vahoaka tamin'izany vanim-potoana zany mpitondra fivavahana ireo londonan'ny mpisorona zay nanome fony vahoaka ka nosa velona tsy izy no mijoro fa manome fony vahoaka manatona ny olona manginginy mba hatonga ny olona hiantsoantso barabasona alefa azo fa Jesosy ongoy amin'ny azo fijaliana dia zany toe zavatra zany koa zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao ary ao anatin'ny fihiboana mihitsy no iasan'ny devoly tanteraka atonga atsika tena ho tratry ny loza arabaky teny aranofo fa ny zavatra tena hatahorana dia hitondra fahaverezana atsika
eo amin'ny sehatra ara-panahy tsy andovaantsika ny fiainana mandrakizay nanjoan' Jesosy zany satria hijeryntsika fiboana anankiray Matthieu 4 tamin'izany vanim-potoana zany tsika tsy andeha hanazava hoe inona ny anton'izany rehetrarehetra zany fa rehefa vita batisy Jesosy teo amin'ny 70 taonany dia nihiboka zany hoe nitokamonina ny fadianina tsy resaka tsika fifadikanina satria io fifadikanina io amin'izao vanim-potoana izao ihany koa dia diso ny fandraisan'ny olona izy io vokatry ny tsy fandalinana ny soratra masina aty amin'ny Matthieu 4 zay le Jesosy nakany anefitra zay nisaraka tamin'ny manodidina azy nitokamonina tanteraka ary ao anatin'ny fifadikanina dia fandiniha tena tanteraka ary ny fadianina nandritra ny 70 andro sy 70 alina Jesosy Kristy tamin'izany vanim-potoana zany ary Jesosy nipetraka teo amin'ny toeran'ny zanak'olombelona zany satria zay le 70 andro sy 70 alina tany anefitra zay dia tandinton'ny zanak'Israely zay nireny nandritra ny 70 taona tany anefitra fa saingy tsy natakatra an'izay tombam-bidy ny fifadikanina zay satria le fivoahany zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta andeha hamonjy ny tany Kanana sy ny fandehanany tany anefitra mety ho hafahafa amintsika koa ny resaka an'izay satria efa tafavoaka izy tamin'ny andro Pasika dia nivoaka nomena azy ny fepetra fa ny hevitra zay nilalovina mbola tandintony fiboana tanteraka fandinihana tanteraka manoloana ny fepetra rehetra nomen'Andriamanitra azy mba atotosany ny dia makany amin'ny tany Kanana fa saingy tsy nanaky ny fepetra ny zanak'Israely na dia avitra ary izy tafavoaka tao amin'ny tany Egipta tsy maty ny matoany fa tafavoaka tao amin'ny tany Egipta ary izotra ho any amin'ny tany Kanana fa mbola tsy tonga any amin'ny tany Kanana feny am-pandehanana ny hevitra zay nandalovan'ny zanak'Israely mbola mariky ny fihiboana ihany koa zay manatanteraka ny teny Jehovah any amin'ny Isaia 49 hoe tena midira ao ny hevitranonao mangina ozy ka mihere ny ray mpimasomonja mandrapalasa ny fahatezerana ao anatin'izay 70 taona tany anefitra zay no nizahan'Andriamanitra toetra ny zanak'Israely na ankatony na tsy ankatony ny fepetra kanefa dia zao mihodina tamin'Andriamanitra na dia zanak'Israely ary ringana tany anefitra afa-tsy Joshua sy Kaleba irery any dia toraka zany koa namerina an'izay Jesosy Kristy rehefa vita ny batisany dia nentiny fanahy tany anefitra ozy dia ny fadianina 70 andro sy 70 alina ao anatin'ny soratra masina fonony fotoana tsy afahantsika manazava an'izany fa ny ray andro dia soloana herintaona ary ny 70 andro sy 70 alina zay nifadiny Kristy anina tany anefitra dia 70 taona ny dikany mbola ho azavany amintsika amin'ny manaraka raha misy fotoana ary zay mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona nahazo nandray n'ilay fepetra fa niodina dia nisolo toerana an'izay Jesosy Kristy mba ho fianarana ao antsika ary miorina ao ambadik'izay le tandintony fifadikanina satria ny fiboana mira ihany koa fifadikanina fa tsy eo amin'ilay sehatra arabaky teny fotsiny fa misy antony manokana izay rehetrarehetra izay mba handraisana famonjeny ary io no mahatonga antsika miresaka hoe tiany devoly koa io fiboana io satria miditra an-tsehatra izy eo anatin'izany manafika ny olona isam-batan'olona ao anatin'izay fiboan'izay tahaka ny nanjohan'i Jesosy izay efa tena nitokamonina tany anefitra tafasaraka amin'izao tontolo izao tahaka ny zanak'Israely efa tafasaraka tamin'ny Egiptianina nandeha tany anefitra fa ny zavatra nisy nefa dia zao natafasaraka tamin'ny Egiptianina ary izy izay le feon'ny devoly tafatsofoka ao anatin'ny eritreriny satria rehefa mihiboka ianao dia miasa be ny eritreritra ao ary misy foana olona izay tena mikitika anao eo anatrehan'izany amin'le marary anao amin'izay hohanina zay hotafiana zay hosotrona mba hahatonga anao tsy hanaiky ny fepetra rehetrarehetra dia torak'izany koa Jesosy Kristy raha vakitsika ny Matthieu 4 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4 aloha mivakitsika ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany anefitra ozy mba halainy devoly fanahy zany hoe fa nitokamonina tany fa tsy nisakana ny devoly akory zany tsy hanafika an'i Jesosy Kristy any anefitra any ampiozongozona azy mba tsy hatanterahany le fifadikanina ary tia toe zavatra mitrango ity tsy hoe vao nanomboka le fifadikanina fefa diva ho tapitra ny fifadikanina nataon'i Jesosy Kristy ary efa hitany devoly fa tena naona Jesosy Kristy ary eto Jesosy dia mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona fa hitany devoly koa efa naona koa zasy ianao miatraika amin'ny fiainantsika
miditra antsehatra am'izay izy ao anatin'izay le hoe toejavatra mafy mitraika ny fiainantsika zay ary ny fahadianny andiny faharoa ny fahadian'ny efapolo sy efapolo alina izy ozy ka no ny afaka zany no zany hoe madivadiva ny famonjena raha ny tantarany zanak'Israely zany de zao madivadiva ho tafiditra amin'ny tany Kanana miditra mitsehatra am'izay devoly eo anatrehan'izay zavatra zay manozongozona n'le olona hoe tena efa akaiky ho tafita voarendrika ringana tany anefitra avokoa fa Jesosy teto de mijoratra amin'ny farany mivoaka ho mpandresy izy mba ho fianarana ao atsika amin'izao vanim-potoana zao hoe mila faharetana kely ny fiboana rehefa miafaka zany ozy de nono izy nanantona ny mpakafanaka nanao tamin'ny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao izy de teneno ho tonga mofo reto vato rehetra fa izy kosa namalina anao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany miveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aleoko ny vavan'Andriamanitra ohatra nitaitra tao anatin'ireny tambazotra tserasera reny raha nisy mpanompon'Andriamanitra ny laza ary nangetaheta hoe sao de tokony hosokafana amin'izay ny fiangonana de ozy le commentaire tao anatin'izay hoe tsy ilaina akory zany fa mamaika ny olona aloha de zay hoanina fa zany zava-panahy zany tsy ilaina zany ary zay le resahantsika hoe mipetraka eo amin'le faniratsirana ary Jesosy nefa eto mampianatra tsy ny mofo ihany miveloman'ny olona ozy fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra hitantsika amin'izany fa miditra antsehatra eto ny devoly mikitika mihitsy le nofony Jesosy Kristy zay nono ka ampanaoviny zavatra tsy tokony ho tanterahany Jesosy ary io misy zavatra anankitelo fakam-panana atao tamin'i Jesosy tamin'izany vanim-potoana zany le mahafatifaty ny olona amin'izao vanim-potoana zao vato zao ve de vitan'i Jesosy ange manova vato ho lasa mofo ary io koa nataony ny akamaroany mpanompon'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao mampahana tena vato ho lasa mofo fa fahagagana daladala zany tsy manao an'izany Jesosy Kristy vitan'izany raha ataony fa ino moa ny antony nanaovan'i Jesosy Kristy ny vary ambolena ny voankazo ny anana sy ny anana ko vatovato karangana ery amin'ny tendrombohitra ery no andeha ho tenenina hoe mivoaha ianao mofo ary zany ny fampanantenana pokaty amin'izao andro faran'izao zay tena isitona ny olona ivoaka ao anatin'ny fiboana ka raha tsy mitantona ny olona de tafalatsaka ao anatin'izany fitaka zany fa Jesosy nefa de niady tsy resiny le zavatra ranofo satria ny sainam-panahiny ny jerevana mba ho fianarana ao atsika ary tsy zay ihany fakam-panahy faharoa zay nataony ery amin'ny andiny fahaenina nanao taminy hoe ny devoly io raha zanak'Andriamanitra ianao mianjarahany ambany any ary voasoratra hoe izy andidiny anjelinao ny aminao ary eny an-tanany no hitondranindreo anao fa ndra ho tafitohana ny vato tafitohana ny vato ny tongotra ao ho Jesosy voasoratra hoe aza makafanahy ny Jehovah Andriamanitra ao zany hoe le zavatra mahakasika ny tena mihitsy sy voninahitra sy fahefana kanefa mampiasa tenin'Andriamanitra ohatrany marina izy fa ny atonga ny Jesosy anaiky ny feony devoly feo ao anatin'ny fiboana mba hatonga ny Jesosy hivoaka atao anatin'ny fiboana zay ka misan'izay ringana fa tsy nampaninina ny Jesosy zany ary ohatra ho atsika zany rehetrarehetra zany ary ny zavatra farany nataony ary ore amin'ny andiny favalo ary ny devoly ozy nitondra azy indray nakany tendrombohitra avo de avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao mba mivonahany de nanao tamin'ny hoe zao rehetra zao de omeko anao raha inkohoko eo anatrehako ianao fa hoy Jesosy mandehany ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery no tomponao zany rehetrarehetra zany mampiseho amintsika hoe mitaky faharetana amin'ny fakam-panahy satria hiasa amin'ny fomba rehetra ny devoly atonga anao tsy orona atonga anao tsy anaja fepetra atonga anao tsy anana an'le herina nanan'i Jesosy Kristy zay tena hoe marina fa tena mikitika ny tena mihitsy ny toezavatra misy amin'izao vanim-potoana zao fa nitanjona kendren'Andriamanitra amintsika mere kely ndray mpimaso fotsiny mandra-palasa ny fahatezerana tsy mandrak'izay zany rehetrarehetra zany mety ho ririny tasa tsy tsarony zany rehefa kelikely fa nitanjona kendren'Andriamanitra amintsika de zao ny atonga atsika tena hitoetra tsara manatin'izay fiboan'izay manaraka angamitsika iresaka tsara mihitsy hoe tsy misy tsony ange zao hoe devoly tena iresaka mivatana amintsika mampiasa olona izy io na misehatra ranofo na misehatra ara-panahy anozongozona tanteraka atsika
mba tsy hatonga antsika hanaja ny fepetra ka hatonga antsika horingana arabaka teny aloha hotratry ny aretina feo misehatra ara-panahy, hatonga antsika ihany keo tsy todika ka hen'ny feon'andriamanitra fa iraka ny raha satany reny ary fantatra fa nitoetra no afantarana azy zay ho jerevantsika amin'ny manaraka fa miteny toky homen'andriamanitra atsika ho alan'ny olona rehetra ianareo sy noho ny anarako nefa tsisy overy na de singam-bolo iray aza eo am'lohanareo amin'ny faharetanareo sy no ahatananareo ny ainareo toko homen'andriamanitra atsika na de ao anatin'ny fahoriana ary tsika mahay reza ry mpiray fanantenana, mahay reza ry fiangonana malala, mahay reza itsika firenena rehetra aza maniratsira miafatr'andriamanitra fankatoavy zay rehetra asain'andriamanitra ankatoavina de ho hitanao fa tena na de singam-bolo ray aza tsisy overy zy nolazain'i Jesosy Kristy amin'ny faharetanareo no hatananareo ny ainareo ary vomendoza ny zavatra zany fa ny andrasan'ny tompo amintsika de hoe mendrandra asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo akaiky ny famonjen'andriamanitra atsika ho an'izay mino ho tanteraka amin'izany fa ho an'izay tsy mino kosa mangataka amin'ny famondrompon'andriamanitra tsika mba tsy horingana izy fa anana fotoana ho tonga ao anatin'ny fibebahana voninahitra an'andriamanitra reryany a vavaksika misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray no ny teny mandray izay tonga taminay teny mampahery mafy tokoa ny zavatra mianjaly amin'ny vohoakanao ankehitriny kanefa miasa amin'ny fomba tsy takatra ny sainako ny devoly anozongozona nisambatan'olona mba tsy jerevany ny ainy fa hifantoka amin'ny anina mety ho levina kanefa nitanjona kendrenao tompo de niamonjenao ny ainay any amonjenao ny fanahinay ary baika avao aminao mihitsy miatonga anay hiiboka ndray mpimasomonja mandra-palasa ny fahatezeranao fa manakaiky ny fanavotana anay ary matoky izay fa ho tanterahanao amin'izay rehetra matoky anao zany ho amin'ny fiangonanao izay miverina amin'ny famarinana ary indrindra ho an'ity firenena malagasy ity mba tsy ho isan'izay anirantsiranao ka ho tratry ny loza fa ho isan'izay tena ho tafaverina aminao mba tanteraka ny tenina hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho tokony matoky sy mino ary izay fa amindra fo aminay ianao anome hery tompona andraikitra rehetra na ara-panjakana na ara-panahy mba hanatahotra anao amin'izay zavatra tanterahany anome fahendrena ny vahoaka rehetra mba ho tonga ny fankatoavana ho tonga ny fatahorana anao ka na inona na inona zavatra mitranga tsy nianina mety ho levina no anakinana ny fiainana fa le afatra avy aminao de ny aina mba tonga famonjenao anay tsy adininay no mivavaka ho an'ireo marary tompo mamindra-fo amin'izy ireo sy trano izy ireo ary mivavaka ho any tompona andraikitra ara-panjakana tompona andraikitra eto amin'ny firenena mitsabo mehoery mandrakariva izy mba tsy ravoravo tanana fa natanteraka atsakany sy andavany ka mba ho ao anatiny ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy amonjy ny sapaizany tahinao izy ireny ary mba nitsandronao mahery zay rehetra tanterahany tompo mba hitondra famonjena ho an'ity firenena ty de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen de manao mandra-piona vetivety amintsika matoky sy mino fa mifamindrampon'Andriamanitra de mbola eo nety antsika ny fampaherezana manaraka velomata